fa raha tsy izany dia aoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy ka hiavana amiko. Eny, aoka hiavana amiko izy. Isaia 7:20. Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba rehetra ary Andriamanitra ny fanahy masina Jesosy Kristy dia manana ny asany avokoa ireo. Ny anjely ihany koa dia manana ny asany amin'ny famonjenantsika. Miteny amin'ny teny feno fanantenana. Izany no tokony ho ataontsika ihany koa. Satria rehefa manao teny tsy mampahery isika dia ny anjely dia manoratra ireny zavatra tenentsika ireny. Manoratra izay zavatra ataontsika sy alehantsika. Maro ny olona izay kivy manodidina aisy anao. Maro ny olona mila tanjana manodidina aisy anao. Aoka ho teny mampahery azy ireny no ataontsika. Teny ampatanjaka azy ireny no ataontsika. Ary teny ahatonga azy ireny ahatsapa fanantenana, ahatsapa fahatokiana, ahatonga azy ireny hatoky an'Andriamanitra, ahatonga azy ireny hamoha ny fitiavana Jesosy Kristy. Ry namako, ny teny dia tena zava-dehibe izy io ary manana ny asany lehibe izy io amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Rehefa miteny mampahery ny namantsika isika dia mahery isika ary namantsika ihany koa dia mahery. Izany ange no sitrak'Andriamanitra. Mila anao ny rahalahinao izay marary am-panahy, izay kivy tahaka anao, mila ny fitiavany ny rahalahinao. Tadidio fa ny fahalalana, ny fahalementsika dia hanampy antsika sy hanampy ny hafa eo amin'ny gidiny faharatsiana. Tsy tokony handalo fanahy iray mijaly velively isika, fa mila mampitrahaka an'ireny fanahy mijaly ireny isika, mampahery an'ireny fanahy ory ireny sy osa ireny izao sy ianao. Ny fiarahana amin'ny mahanaman Kristy, ny fifampikasoan'ny tena mihitsy amin'ny mpamonjy velona no mahatonga saina sy ny fo ary ny fanahy handresy ny toetra ambany, handresy ny toetra tsy mahomby. Rehefa miray amin'ny Kristy isika, rehefa misakaiza amin'ny Jesosy Kristy isika, dia miala ny toetra ratsy rehetra ao anatintsika ao ary tonga ahatsapa fanantenana izao sy ianao. Miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity. Misy anjely avy amin'ny lapan'ny lanitra izay mijoro eo anilan'izay rehetra manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fanompoana ny mpiara-belona aminy. Izy no mpamerina amin'ny laoniny ary raha miasa ao ambanin'ny fanaraha-maso ianao dia ahita vokatra lehibe eo amin'ny fiainanao, vokatra lehibe ho an'ny manodidina anao. Andao hanompo an'Andriamanitra amin'ny feno fanoloran-tena, hanompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana feno fahatsapana ny fahatsaran'Andriamanitra. Hitahinao ny fomba manokana anie ny Tompo ary ny fisianao, ny fisiko dia tsy hampitsanga menatra an'Andriamanitra ary hitoetra ao anatinao anie izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny hatsaranao. Ankehitriny dia nampianarinao indray izahay fa ny anjely dia eo anilanay, miaraka aminay, miaro anay, manampy anay. Ary raha misy ihany koa ny zavatra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia voasoratra izany. Ampianaro izahay, Tompo malalo, mba hanao ny sitraponao ary ny safidinay dia apetraka eo aminao mandrakariva, ka ny teninao dia hiaraka aminay ary ombanay mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.